Mbola mitohy antsika ao anatin'ny développement web amin'ny Android offline eny mila internet ihany rehefa ohatra ka hanao installation fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana ianao afaka offline dia mbola mandeha ihany fa raha ohatra ka tia hanao application React ianao dia tsy possible le hoe HTML, CSS, JavaScript fotsiny ampiasaina fa mila serveur mihodina ao anatin'ny smartphone anao. Miinstalle ny éditeur Xcode dia avy eo miinstalle Termux dia miditra ao anatin'ilay Termux rehefa avy eo dia ao anatin'izay no manao commande Termux dia ozy izy hoe package update. Reto moa zany za mieritreritra hoe mety tsy voatery nécessaire dia ohatrany tiako annulena ihany satria mandany fotoana ho an'ity vidéo ity. Zay za afaka mampotra clavier dia manao CTRL C. Afaka manao clear dia aloha tonga dia ataontsika hoe Termux setup storage. Vita izay commande zay dia omentsika permission izy. Dia zay ihany izy zany dia efa manana permission dia ndao installer tsika Node.js. Do you want to continue? Oui. Dia hanana Node.js atao anaty smartphone koa ahafahako mandefa ny application React atsika. Tsy ny mandefa ihany ny azo atao fa na micompile an'ilay izy ary dia tokony mandeha daholo. npx create React app React Android. Tsy anarana variable io fa tokony ho snake case io fa tsy camel case. Cannot create project. Ay tsy afaka ampiana capital letter hony. Za koa tsy mamaika. Iverana eto tsika ka marina kosa ny asako React Android no izy. Tsy React Android akory ary fa tokony ho snake case. Ok, dia avy eo installer ny React script, React DOM, installer ny ao anatin'ilay anantsika ao. Dia io no misy anazy /data/com.termux/files home React Android. Manana erreur avy atsika. Fa ozy izy hoe git repo not initialized. Ay, tsy manana git tsika. Zay problème ny. Mbola tsy tena mila git aloha tsika hatreto. Fa afaka miinstalle git koa zany. Ina système d'exploitation anatin'ny Android moa zany. Raha ohatra hoe afaka miinstalle Node.js fotsiny ane izay efa possible araka ny fahitantsika teto dia efa tena midika zavatra PDP zany. Mbola mila manao CD tsika dia React Android zay efa mandeha l'étape. Zay tsika vao manao npm start. Dia mandeva ilay script atsika izy start in the development server arapaina. Mandeha ilay izy tena gaga fotsiny eto. Dia afaka mampiasa ny code tsika modifier an'ilay izy ao anatiny ao. Ahoana ny anaovantsika an'izany? Open folder dia aiza misy an'ilay izy teo? Add storage. Ohatrany tsy ato misy an'ilay izy select folder. Dia atao amin'ny terme. Ay afaka tonga dia sélectionner ohatr'izay fotsiny. Allow access tree React Android dia React Android SRC dia io ny application React atsika. Matolo ilay izy mandeha dia efa mandeha daholo zany fonctionnalité an'ny React. Tonga dia sauvegarder zany rehefa ohatra ka ty misy bouton sauvegarder to celebrate dia refléter atao anatin'ny application atsika ilay izy. Arapaintsika rehetrarehetra fa afaka mideveloper application React amin'ny Android tsika zao dia matoka hoe afaka nanampy anareo indray za tamin'ity vidéo anankiray ity. Raha mbola misy fanontaniana aza misalasala miresaka ny fikasanana dia atao hoe karazana nofinofy ihany ary dia mba rehefa mahay be daholo tsika rehetrarehetra dia mba afaka miara mampandroso ny firenena. Mazotoa daholo ary.